Miarabantsika rehetra dia manararoatra ihany manonona ny fiarabana tratran'ny taona ho antsika rehetra izay tsy tratrantso tamin'izay fiarabana izay. Misy vérité kely ity ho zaraiko amintsika, ho lazaiko amintsika ato anatin'ity sary sy feo ity izay fantatro fa tsy hahafaly ny olona mihitsy. Zay foana mantsy le izy fa tsy maninona fa zaraiko foana le izy ambarako foana satria izay no rôle ny pejy sy efa tarigetra ijoroany zao pejy izao sy ny tenanay. Ny niveau spirituel ny olona amizao dia mijirijiro. Zay ilay fanambarana, izay ilay vérité ambarako amintsika hoe averiko indray fa mampanahelo dia mampanahelo fa ny niveau spirituel ny olona amizao dia mijerijiro. Atreo fotsiny. Rehefa miala amin'izay mijerijiro izay izy dia na maka sary mampiteradera bika ety amin'ny Facebook na réseau hafa amin'ny alalan'ny selfie sy ny sisa rehetra, mankalaza ny tenany eo dia maka tsirony amin'izay. Zay atreo fotsiny ny niveau spirituel ny olona amizao. Mampanahelo tena mampanahelo izy kanefa vérité izay dia tsy maintsy nambara. Tsy maintsy nambara, tsy maintsy lazaiko zay vérité izay. Voaporofo zany hitanareo lay jirona rehatry ireo izay nandrehatra azy teo amin'ny kianjan'Ambohijatovo dia nilahatra ny tanjozotra be mihitsy mitomba-nda mitomba-mbavy zazakely ondehibe matevina dia tena matevina ny filaharana manomboka any amin'ny tunnel anankiroa sy ny ivelan'ny tunnel ijerijiro fotsiny. Gravy dia tsy mampaninona ny olona hoe tsy mirehatra ny jiro any amin'izay misy azy any. Adiny 2, adiny 3, adiny 4, adiny 5, adiny 4 presque 24 heures mihitsy amin'ny quartier sasany tsy mampaninona ny olona zany fa ny mamaky azy dia ijirijiro amin'ny toerana anankiray eo Ambohijatovo. Dia rehefa hita ny jiro dia adinony ny délestage any misy azy any, adinony ny rano aterina amin'ny bonbonne, adinony ny halatra voamaso, adinony ny insécurité, adinony ny resaka zazavarira, ny vakifasana, adinony daholo zay tsy tokony ho adino kanefa hitany miharihary zao fa mampahory azy amin'ny fiainany andavanandro. Adinony ny atody efa 1000 ariary, adinony ny vary 4000 ariary ny kapoka sy ny sisa be da be fa satria efa tratrany ilay faratampony amin'ny niveau spirituel dia mijerijiro. Ka tsy any Madagasikara ihany no misy an'izy io fa aty Eropa zao tamin'ny fanaovam-beloma ny taona 2024 teo ho fiandrasana ny taona 2025 dia teo amin'ny plasy anankiray tamin'iny avenue Champs-Élysées iny tena mitomba-nda mitomba-mbavy rakotra olona ny avenue ijerijiro, ijery zavatra manjelanjelatra, ijery afomanga, ijery guirlande zany niveau spirituel n'olona amizao mampalahelo ilay izy. Zay nahatonga anahy teny teo hoe tsy maintsy ambarako ilay izy satria izay ny vérité tsy maintsy crachena ilay izy mba ho fantatry ny olona na inona tsy ino any ihany ary ny olona dia lazaina any ihany zay famarinana izay. Mijerijiro atreo fotsiny ihany no niveau spirituel n'olona amizao. Dia ireny olona ireny rehefa teneninao na hoe entanao izy andao mba hiady amin'ny tsirariny, hiady amin'ny insécurité, hiady amin'ny corruption, hiady amin'ny zavatra rehetrarehetra tsy araka ny lalàna sy tsy araka ny constitution. Tsy misy hitanao zany reny olona ireny. Tsy misy hitanao zany reny olona ireny. Ny anton'izay dia satria niveau spirituel ny olona amizao mihitsy ny hoe fa mijerijiro, tsy misy afa-tsy mijerijiro, zay no niveau spirituel ny olona amizao. Mampanahelo aza ny zavatra izany fa zaraintsika ihany na dia tsy mahafaly ny olona raha fa izay no vérité, izay no fahamarinana en vérité je vous le dis. Mijerijiro
no niveau spirituel ny olona am'izao ary fantatr'ireo papahory izay zavatra izay de rehefa mafanafana kely ny toetra rà na misy zavatra kely miteraka instabilité ho azy ireo de arehatra ny fotsiny jiro arehatra ny jiro tsindriny ny bouton 1 2 3 de varinao daholo am'izay ny olona satria zahay le niveau spirituel ny olona am'izao mijerijiro ka inona moa normal ihany le milaza zavatra ianao eto milaza mofinaina ny pejy milaza soratra masina milaza ny amin'ny hoe nofoko ny tena fihinana ny rako ny tena fisotro manazava an'izany ianao araka ny fampianaran'i Jesosy Kristy de normal ihany ka tsisy miditra amin'ny lohan'olona mihitsy le izy ary tena ohatrany hoe miteny ratsy zany ary tsika manazava an'izany zavatra izany surtout miteny hoe mibebay raisy Jesosy ho tompo mamonjy amin'ny fiainanao hoe ny tena indray no voatroatro sy mahazo teny ratsy mahazo fandrahonana mahazo menasy ny sisa rehetra normal ihany tena normal satria lay niveau spirituel ny olona am'izao mihitsy no efa mijerijiro atreo fotsiny ihany ka raha mba mety aminao de mba raiso ihany zany fizarana zany tsakotsakoy mety tsy tianao ny profil koa fa ny zavatra zaraiko mba ianao ihany zay mirarosoa tianao Jesosy